iara-bavaka isika rehetra. Miondrika eto anatrehanao zahay ry Andriamanitra telo izay iray amin'ny fahafenoan'ny fahamasinanao sy ny voninahitra ao, amin'ny fahefanao maha-Andriamanitra anao, dia tsy misy miafina aminao, mieritreritra ilalina, ny teny tsy madio, ny asa ratsy, ary izay mampiharihary ny mahampanotanay tanteraka. Misotranao izahay ny fanamasina, fa omenao ty andro ity zahay ho an'ny fifonana, dia metezanao hiasa betsaka ao anatinay ahatonga fibebahana maro. Misotranao izahay, fa raha tsy ianao fanamasina no miasa, dia tsy hainay na dia ny handray ny famelan-keloka izay atolotra ao azy. Misotranao izahay, fa omenao ty andro ity ho andro hamelana ny heloka rehetra, handraisanay fambairezana, mba ho lehilahy sy vehivavy matanjaka amin'ny finoana, mandray andraikitra feno izahay rehetra manatrika anao zao. Misotranao izay fanamasina, fa ianao no mahay manova ny fahazaran'ny ratsy, mahatonga anay mieritreritra maloto, miteny tsy madio, ary manao asa tsy marina, manaratsy ny hafa, manamary teny, la ny any mifampitsara, mifanamelona, nefa ianao Andriamanitra manamarina anay. Mangataka aminao zahay mba ho ny asanao fanamasina izay manamoatra no ahatonga anay rehetra ho fanasiny tany, ho fahazavany zao tontolo izao, amonjenao ny vahoaka malagasy, amonjenao ity firenena ity. Misotranao zahay, tsy mamela anay ravavitanana, fa miantso anay amin'ny andraikitra masina sy sarobidy amin'izany famonjena ny vahoaka malagasy, famonjena ny firenena tianao sady maminao loatra izany. Ianao no miaro amin'ny fampahoriana sy ny fampijaliana rehetra, ary ianao no miaro amin'izay mitarika ao amin'ny fanompoan'Andriamanitra hafa rehetra, dia ianao no mitondra ho amin'ny fampirenana mafy ny fanjakanao ety an-tany, dia hanome voninahitra anao ny lela rehetra, ary handohalika aminao ny lohalika rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana amin'izao andro fifonana izao, anio faha-telopolo Desambra 1724, dia izay voasoratra amin'ny tantara voalohany toko 710 ka ny andininy 710 ihany. Tantara voalohany toko 710 ka ny andininy 710 ihany. Tantara voalohany toko 710 andininy 710 mivaky izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Maherezy ary aoka itombana isika
ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika, ary eo ka Jehova hanao izay sitrapony. Reray masonao manamasinana eo ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehefa mamaky ity tantara voalohany toko 5 isika, dia mahita izao zavatra vitsivitsy izao akoravana amin'izao hafatra sarobidy izao. Tian'Andriamanitra, sitrac'Andriamanitra ny Israely, tsy foin'Andriamanitra ny Israely, ary tsy ny olony ihany fa ny taniny izay natokany ho azy, izay ho amasininy ho azy. Amin'izany dia manana ny fomba fiasa Andriamanitra manolotra fialiana ho an'ny vahoakany amin'ny alalan'ny fisian'ny fitondram-panjakana sy amin'ny alalan'ny fisian'ny fitondram-piangonana. Fa na dia eo azy ny fanomezan'Andriamanitra sarobidy, tany mahafinaritra, vahoaka voafidy, mpitondra natao hanolotra fitahiny ny Kristy, mivadika amin'Andriamanitra ny vahoaka, miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona izay nalain'Andriamanitra ho an'ny teniny. Tsy hoe adiny fa nanosoratra ny alana toerana ny sitrapon'Andriamanitra maro. Etsenkilany izay rehetra mitsangana ho fahavaran'Andriamanitra, izay rehetra mitsangana ho fahavaran'ny fiangonan'Andriamanitra, izay rehetra mitsangana ho fahavaran'ny fanjakana izay napetrак'Andriamanitra, manao ny atao ary tsy misy fikendreny afa-tsy ny hamono, ny handringana, ary ity sy mba fandringanana amin'izao hita maso izao. Mandesorana ny ainy, fandravana toe-karena, fandravana fiarahamonina, fandravana tontolo iaina, tsy izany fa tonga ny hoe fandravana izay maha izy azy ny olona, ka tsy mifoaty amin'izao fiainana izao fotsiny, fa mifoaty amin'ny fahafatesana faharokoa. Ny endriky ny ady izay tantarain'ny tantara voalohany sy tantaraina koa ao boky Samuela ohatra, dia tsy mba ady natao hahazahoana fananana fotsiny, tsy mba ady natao hahazahoana fahefana fotsiny, fa ady natao hampisaraka tanteraka ny olona amin'ny Andriamanitra sy hahatonga Andriamanitra hafa hifehy sy hitantana ny vahoaka ny tanàna.
ary lozo mahatsiravina izany. Ambaran'ny tantara voalohany fahatsimy fanahy dia tao ampony Davida azy ny fanahy ny fiafa ka tonga haneo fiaraha-miovy dia nanana toerana lehibe kosa teo amin'ny firenena izay mitsangana ho fahavaran'Andriamanitra ny fankalana. Ary sy ilay mpitondra ny vatana azy fa ny mpanolotsaina azy dia nanomboka ka ilay fanahy-pitiavana asehon'i Davida dia novaliany fanalam-baraka sy famonoana eny faninganana azy. Hoy izy, mievitra ve ianao fa fitiavana koa nandefasan'i Davida izao olona tongeto izao ho toy izay miara olo sy maneho alahelo tsia ty saritany ireo mba ahafahana mandray ny fanjakana. Tena misy fanahy mampiavy sy mampandrahy tsy hafa ity fa tetika mapaiky atao izay hahazoana mampavo ny Israelin'Andriamanitra ny tanàna masina Jerosalema ary hatrazo ny fanjakana izay ahon'Andriamanitra mba hahazoana ny fanjakana fehezin'ny Satana hamotika ny vahoaka sy ny firenena. Fa ao anatin'izany no isiana fampahereza, isiana antso ho amin'izay hitodiana amin'Andriamanitra marina, anaovana ny sitrapon'Andriamanitra marina ary azahoana mitoetra amin'ny fiadaran'Andriamanitra marina. Averintsika izany antso izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mahereza ary aoka hitombanay isika ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova hanao izay sitrapony. Amin'ny fiteny samihafa ny hoe firenentsika dia toloy mazava ho an'ny vahoakantsika. Tiana hasongadina ny hoe mihevitra ny olona tsirairay izay mitambatra ho vahoaka Andriamanitra, fa mihevitra ny tany tsy izay rehetra eo aminy nomeny ho fananan'ireo vahoaka ireo koa Andriamanitra. Fantatra azy fa misy fanafiany tsy ny haka ny olona sy ny fananana fotsiny fa ny haka izay maha-izy azy ny vahoaka sy ny maha-firenena haka ny taniny mba ho an'Andriamanitra azy. Ao amin'izany mitenena ny ten'Andriamanitra mazava tsara mahereza. Ao amin'izany mitenena ny ten'Andriamanitra mazava tsara aoka hitomban-dahy. Raha jerena koa ny dikateny samihafa dia izao indrindra ny ilazany azy. Aoka ho eo am-pelantananao ny hery rehetra, azo am'raviravin-tanana, azo amalenoalitra, azo ho isan'izay mitaraina. Mahereza. Aoka hanana ny hery rehetra ianao, aoka volona ny fahazina rehetra ianao. Androny
aza fotsiny, aza manome tsiny fotsiny, aza mitsara fotsiny, aza manamerika fotsiny, mandraisa raikitra. Mandraisa raikitra. Fa ny fanahy masina manome ny hery, ny fanahy masina manome ny tanjaka, sy ny arovanao izay matany solosera, fa izay hiazonana ny fanomezan'Andriamanitra sarobidy. Votoka sy vohomana ho anao izany. Mahereza aoka itombana isika. Manaisika ny fahakividy, manaisika izay mampiravoravo-tanana, manaisika izay mampalenoafika, mampitsangana, mampijoro, mampandray anraikitra, mba tsy ho Andriamanitra hafa no manjaka, mba tsy ho Andriamanitra hafa no manapaka, mba ho ny Andriamanitra Israely no hitondra ny Israely, mba ho Andriamanitra telo izay iray no hitondra ny figonana, mba ho Jesosy ilay vohomboka amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny mafy no hiantoka ny olona tsirairay, ny vahoaka manontolo ary ny nosy tsy mivaky. Izany no antony fampaherezana. Ary rehefa matrehan'izany ten'Andriamanitra izany, dia eritreritra talana. Manahoana ny tanjaka, ny finoana, ny hery izay voantso, atraiza no azahoany mijoro. Voalohany, hanantenan'Andriamanitra, araka izay lazay ny tenan'Andriamanitra hoe aoka Jehova hanao ny sitrapolo amin'izay rehetra voantso, atraiza no ahafahany mijoro ahafanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy atoy fahita zava-tsarotra maro izay iain'ny firenena malagasy ankehitriny. Izany no nahatonga ny komity foibe faha-efapolo nataon'ny FFKM atao Antsirabe nanao fanambarana matanjaka. Izany no nahatonga ny fivorian'ny komitin'ny mpiaraikitry sonda lehibe fahavalo telopolo amby natao tao Betafy hanao fanambarana matanjaka. Tsy atoy fahita halatra, vonon'olona, sy ny maro hafa mitondra makany ny fahantrana lalipaka. Matanjaka ve, mijoro ve ny voantso sy ny voafity. Tsy afaka ho parmentsy fotsiny isika. Ka ilaza hoe andraikitra izay manao azy. Ny hadalana rehetra manapotika ny fiainam-bahoaka sy ny malagasy manontolo. Andraikitra sarobidy dia nitsoana afy anao antsika.
handiny tena amin'izao farany taona izao. Mbola ho mpanometsiny, pitsikera, mpanaratsy, sa ho tompona raitra. Eo anateny tsy fahomiazana mahy. Tena tsaroako ho navesatra teo amin'ny fiainana amin'ny fanatanterahana ny fanompoana maso ny antsoina Harby, fa notetitetehina tahaky ny mitetika tena ka natao fitotoko ny katekista anankiray amin'ireo katekista maro be ananasika eto anivy ny fiangonana luterana amin'ny fitomany aminy. Vokatry ny ota eto amin'ny firenentsika izany. Ary izay verina fa ota ataony hafa fa ivery izay nataonao miteraka izany fankahalana mitondra vonon'olona amin'ny fomba tsy matavy izany. Sahirana mafy aho ny fampiresaka amin'ny tompona ray tozan-darabeny rehefa nilazany fa amin'ny toerana anankiray nanaovana fiangonana luterana malagasy tafika masina roa taona misesy nahazoana bara efajato vita batisa, nanorenana fiangonana, nanorenana sekoly, nahitana fiovam-po, fiovam-piainana, kanjo ny zantara no tonga manao ankeriny maka ray aman-dreny be 20 taona ka manao takalonaina hoe raha tsy misy olo 50 tsy miverina eo io. Hanometsiny sika, hitsikera sika, ny amin'izay veritsika ho tsy mahomby tompona raitra amin'izany. Fa ny marina izao misy ota ao anatintsika ao manolopolo izany fanahy ratsy izany mitomso ny ana eto ny firenena. Mety tsy mparay anarany mantana izy fa mpanolopolo ilay fanahy fisainana mamotika firenena. Vao vita ny jobily tao Betasy sy mbola tonga eto Antananarivo aho dia mahazo antso fa tsy tahotra tsy helatra dia Jolay 25 no manafika ny valy ny voalefi ny efelefo mateo aloha raha volasy tonga any toerana pasoko ary mamonisy jobily. Mihoam-pampana ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ity. Mihoam-pampana ny fahantrana eto amin'ity firenena ity. Vao malomalo tafaverina avy amin'ny diako tanin'olonava tena nandalo teo malay mantsy. Eka rehefa naho dia lazana hoe telo-tapitriso vao miverina ny ankizy tanora na vehivavy atao takalinay. Ny antsinana aho avy any Morodava dia lazana hoe kristianitsika no hamaroany izay ampahoriana amin'ny fomba mahatsiravina tahaka an'izany.
mbola tsy tafaresaka amin'ny tompon'alaitra akory aho. Hitondra zany fitarainana mahavaky fo zany. Miantso iray ny mpitondra fireovany malaimany président ho tapitra rinkany ny kristianina. Inona no fatao? Hoy ny ten'Andriamanitra, mahay reza, avy mitomba isika manomboka amin'ny fiainam-pibevahan'ny tsirairay, manomboka amin'ny fahatserovan-tenan'ny tsirairay. Izany no ilazana hoe hereza aoka hitomba isika. Tsy mba fanomanana antsika haray toerana mahafinaritra ao lapan'Andriamanitra ao an-danitra ihany no sitrapon'Andriamanitra. Fa na ny hanome antsika ny fiadanana sarovy ny hirany anjely tamin'ny Krismasy araka izay lazaina ny Luka 4:5-7. Fiadanana ho ety ambony tany. Izany no sitrapon'Andriamanitra. Izany no programan'Andriamanitra. Na izy namorona ny Adama sy Eva tao Edena, na izy nanotsaka ny fafidrano aza, mbola ny fiadanana no kenen'Andriamanitra. Ary ny antony nanorahany Jesosy hampitoetra ny fiadanana. Na iza, na veza na veza, ary tsy hanameloana ny hafa fa hipidianao amin'ny tenanao, mitondra korontana, mitondra adilahy, mitondra fandrafina, mitondra famonona, helona. Iantsony Jesosy fivavahana amin'izao no izao. Tian'i Jesosy Madagasikara. Eny lazay misaotra ny fitiavan'ny Israely, ny fitiavan'ny Malagasy. Tsy tokony ho teny filamatra fotsiny hoe Madagasikara ny Kristiany Madagasikara. Rehefa miditra tanàna Morondava dia mahita teny filamatra matanjaka be, mena be, any Kristy. Fa tsy teny filamatra izany, fa miandry ny isam-batan'olona, ilay voantsy voafidy, hijoro, haray no teny izao, mahay reza, ao isika hitomba. Mitombo isan'andro ny fiangonana. Mitombo isan'andro ny vita batisa. Mitombo isan'andro ny zanaky ny fitoaza. Fa mihitsoka hatrany ny firenena. Aoka isika hitomba-tany. Mahay reza. Tsy teny izay atao hafinaritra izany, fa antso izay fidiany tsirairay amin'Andriamanitra, hisian'ny faraizana raikitra feno. Arak'izay lazay izao ten'Andriamanitra izao, dia tonga ny firenena samihafa hanafika ny firenen'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampahery ny fimonana hisian'izay fijoroany. Ny fiarovana ny vahoaka, ny firenena, ny tanindrazana. Ohatra velona, izay navelombelona izay tonga haitsenjely, ampianariny maro koa ankehitriny hoe firenena kristianina i Sudan, fa 5 taona monja
dia niombo firenena salamy tantera. Tena firenena kristianina Madagasikara. Tena firenena kristianina Madagasikara. Any Jesosy Madagasikara. Any Jesosy ny Malagasy. Mahery aoka tomata ka tsy hanolotena ho an'ny Andriamanitra hafa, ka tsy hanompo Andriamanitra hafa, ary tsy hanaiky ho entin'izay Andriamanitra hafa. Izany no nanaovana komity foibe ny FFKM sy anamafisany KSL antso aoka tsy hanompo samby. Dia hoy ianareo hoe difa zany lazainao zany pastora, izy aminay mameno fimonina reto no samby zanaky ny fifazana daholo any zahay reto, mpianatry fiomana any zahay reto, pastora any zahay reto. Eny fa mihatra tsy misy vokany ao amin'ny fiainantsika, ao amin'ny fiainam-pimonana sy ny fiainam-pirenena vaizany. Mbola miantso Andriamanitra mahereza aoka isika hitomba-ta, aoka Andriamanitra hanao ny sitrapolo. Midika izany fa na fiomana anao, na mpiandro anao, na pastora anao, mbola tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mijanona eton'olontsika hoe ho tongany ny fanjakanao. Tsy hita eo amin'ny fiainantsika ny hevitra ampianarany fotom-pianarana momba ity hataka ity, fa tonga eto amintsika tokoa ny fanjakany. Tamin'ny fahasahina tampena no niresahako tsy ampy ambambany tamin'ny fotoana repoblika. Aoka hatao mazava fa firenena kristianina Madagasikara. Maharesy lahatra n'olona zany raha lazaina fa manahoana ny fiainany azy, ka iantsony ten'Andriamanitra hoe mahereza aoka isika hitomba-ta, aoka ny sitrapon'Andriamanitra ho atao. Nangovotra rehefa nilazana fa tany komina anankiray ao Botsinoi 5.900 mponina ao komina Botsinoi dia kristianina daholo. Fa rehefa koa ny kristianina be ny tanàna sy lany nervosity. Aoka Andriamanitra hatanteraka ny sitrapony. Aoka Andriamanitra teny izay ray notompoina. Aoka tsy hisy Andriamanitra hafa hifehy any Madagasikara. Mila fivembahana izany. Nomena anjara hampianatra tany misy ataon'ny mitombo ilomazy. Ary rehefa namory ny filohan'ny sondavarintany rehetra miaraka ny Rofy BFLN tamin'ny 20 Desambra lasa teo, dia nisafidy hamery ny fampianarana izay nataoko tany ilomazy amin'ny salamy fahatelo-telopolo zany. Dia tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-monina.
fa nolazay tsy ampiambambany hoe mahavalalany ny tazany ny mahita ny fiainany fimonana, mahita ny fiainany kristianina, mahita ny fiainany piomana, mahita ny fiainany piany, mahita ny fiainany pastoro. Mahavalalany ny tazany. Tsy misy toerana ahazoana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa na tsy manompo Andriamanitra hafa azy dia lany any mifampitsikera, mifanaratsy, mifanenjika. Tsy misy atao afa-tsy ny miresako amin'ny lafiratsy. Tena mamono sy mamonika firenena izany. Imbetsaka no namelomereny ry fimonana malala hevery ny asarobidi ny didy fahaefatra sy ny telo. Imbetsaka ary tsy manasatra ny mamerimbery ry fimonana malala hevery ny asarobidi ny didy fahavalo sy ny telo. Nakaiza ny fanajana raha eman'ireny tena tonga na dia teny ny fiangonana azy ny familya miany. Nakaiza ny fiheverana ny asarobidi ny maha-olombelona tonga na dia teny ny fiangonana azy ny fahalalana. Fotoana sarobidy ho antsika ety an'ity azontsika manampin'Andriamanitra miaiky miaraka n'izao ten'Andriamanitra izao hoe aoka Jehova hanao ny sitrapony. Fotoana sarobidy an'ity anatonantsika ny azo finjalina hisoratsika eo anaten'Andriamanitra mihely mampotanytsika amin'izany fiainana tsy mampanoso ny tenatsika, tsy mampanoso ny fiangonana, tsy mampanoso ny firenena izany. Fotoana sarobidy ity azahoany izay bebaka maro mandray famelan-kely ka maro. Tsy iray, tsy roa, miorana rahatsaparaky dimy fampiresaka amiko hatramin'ny maro. Fotoan-dehibe eo aho ao amin'ny 15 hektara raha koso maray. Le hoy ny valiteny azo efa diso mahazatra. Mampanino izany? Diso mahazatra olo. Diso mahazatra hoe ny manen'Andriamanitra miantso sy mivary. Diso mahazatra hoe ny manen'Andriamanitra hanolotra famelan-kely ka. Mahazatra hoe izay fakaitantsika eto izao. Saroko ny zany tonga fitandremana sy fileovana tety nilazako taminareo tsy misy fitaka. Rehefa ny fotoana tahaka izy aza manao hoe hifonako ny helim-poany. Tokony mazava hifonako ity helika ity eto anaten'Andriamanitra sy eo anatrehanao amin'izao andro ny fanantonana ny famelan-kely andraisana fampahelezana izao. Raha tsy izany fiatsara betsaka. Andro sarobidy ity iantson'Andriamanitra ny ahazoana manatanteraka ny sitrapony. Tsy hombombo izay lazaiko izao. Fa na ny telefôny
na email na taratasy ananako marobe avy amin'izay tsy fitoviam-pijery ifampisarana sy fanameloana eny mitondra fizarana fiangonana azy eto antso no atao ten'Andriamanitra mahereza hevery ny fitiavan'Andriamanitra anao aza manaiky ilay petsapetsa amin'ny devoly sy ny fo aoka tompana isika hevery ny fitiavan'Andriamanitra anao miantso anao mpiaradia amin'ny fampirenana masy ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra eto Madagasikara hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity anio tsy ampisalasalana atolotr'Andriamanitra ho anao izay bebaka maro famelan-keloka maro tsy misy fipaka amin'izay tenenany Jesosy aminao anio voavelany aminao dia tena voavelany aminao fa izao maherezy aoka ny fomanazy aoka ny sitrapon'Andriamanitra no batao aoka tsy fahazarana aoka tsy fomafomba aoka ny sitrapon'Andriamanitra no batao hamela ny heloka Andriamanitra manomboka amin'izao fanambarany ny fikipitra masina ity izao voavelany eritao tena voavelany eritao amin'izay fanatonana amin'izay raisanao fampahirezana voavelany eritao mahereza aoka tombanazy misy fiantraikany ao amin'ny fiainana manokana ao amin'ny fiainana fiangonana ao amin'ny fiainana vahoaka eto amin'ity firenena ity izay joroana marina hanaovana hoe aoka ny sitrapon'Andriamanitra tombana mivavaka isika tena mitalao amin'ny Jesosy isika mba tsy hisy fomafomba na dia kely azy hifaraneo ho tapiteto ny teny fihatsiana rehetra ny fifamelezana rehetra na viaiza na viaiza na viambiza na viambiza aoka itombana isika mahereza aoka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izany no andraisantsika ny famirampon'Andriamanitra lehibe ivelomantsika amin'ny famelan-keloka marina sy zarantsika izany eto amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenena voninahitra ny eo an'Andriamanitra isan'anakafana masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay amen misangana karay sy ny fitailana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay amen